Anisan'ireo tanjona efatra goavana napetraky ny ministera ny indostria, ny varitra ary ny asa tanana amin'ity taona ity ny fametrahana indostria iray isa-paritra. Ao anatin'ny vina ny fampananana asa mendrika ny vahoaka. Ho fanatanterahana izany dia nisy ny fandiniana ifotony ireo eranana ny faritra tsirairay sy ireo vokatra azo ahodina ho aminy. Fampandrosoana ny faritra, fiadina amin'ny fifindramonina ary fampitomboana ny vokatra amidy eto an-toerana sy any ivelany no isan'ireo fanamby apetraka. Amin'izao aloha tsika izany dia metraka voalohany indrindra ny fambandrosoana ny indostria isa-paritra. Ny ataona eto ministera ahitantsika miserasera ho avy tsy ho ela dia ny fametrahana ao anatin'ny vina anankiray antsoina hoe district iray indostria iray na amin'ny teny anglais moa izy satria concept efa ampiasain'ny firenena maro samihafa izy io rehefa hitam-bokany dia ny hoe one district one factory. Odafa zany ka io le odafa io zany ny fomba ahafahantsika sady mandrevy no mijery tsara hoe district aty zao vokatra misy eo izao ny indostria apetraka ao. Tsy azo idivirana noho izany ny fametrahana ny antsoina hoe zone d'émergence industrielle na ny ZEI. Atao anaty faritra voatokana izy ireny mba hampivondronana ireo indostria apetraka. Apetrakatsika ny zone industrielle na ny zone d'émergence industrielle ZEI zany. Le ZEI dia tsara ihany koa miteny amintsika fa ho apetraka izy ireny tsy eraka hoe faritra eo Madagasikara koa ny ametrahantsika azy fa an'izay faritra ahitana concentration na industrie sy ahafahantsika zany mametraka an'izay vinana zone industrielle zay. Ny zone industrielle dia amin'ny hectare tsy hoe akory hoe zone rehetra forêt mety misy hoe toerana maro samihafa fa ity tena hoe zone ngeza be. Ny tanjon'ny fanjakana zany dia andrindra eo 1380 hectare na zone industrielle io ny ezahana ovotaina. Mombamanga, Andrakaka, any amin'ny faritra avaratra, any Toliara, any Betsinjaka, any Tsarakofafa, any Tamatavy, eto Antananarivo ametrakatsika ny nouvelle ville any amin'ny 4 coins any Antananarivo. Matombo metraka ny nouvelle ville ireny resitsika ny exemple any andafa ny reny banlieue sy ny ville any amin'ny sisiny ireny dia tsy ville fotsiny akoriny eo fa tokony misy fananana asa manakaiky azy. Ankoatra ny fananganana indostria isa-paritra dia ezaka atao ny ministera ihany koa ny fitsinjovana ny zonim-panjifa. Ao anatin'izany ny tetika asa tsinjo izay ametrahana ilay antsoina hoe vidy fototra na prix de référence ho an'ireo entana fampiasa andavanandro PPN. Ny tsinjo dia action anankiray petraka tsara misy ny plan d'action. Obligation ny opérateur manao déclaration de stock. Ny fanjakana dia metraka ny prix de référence. Raha vidinareo hoe efa niteny an'izay tamin'ny fahaparany taona iny ametraka antsika ny prix de référence sur le marché. Ny vidin'ny menaka, ny vidin'ny siramamy, ny vidin'ny lafarine, ny vidin'ny ciment, ny vidin'ireo PPN, ngezabe, ny vidin'ny paty ka mila fandrindrana sy fijerena ihany koa zany aiza daholo ny production an'ireny, aiza ny importation, manoana ny vidiny entana iny an-tsena. Ka izay le action le opération tsinjo zay zany tena hoe marteleko tsara mihitsy io misehatra hifanarahantsika eto, hifanarahana ny tokotanina izany ahafahanareo manara-maso ny dingana entin'ny ministera amin'izay fitsinjovana ny mpanjifa eo amin'ny vidin'ny PPN izay. Nanome toky fa iona matetika anao tatitra mahakasika ny fandrosoana ireo tetika asa ireo ity mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ity.